Faly tafaradalana aminao amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba ary manasanao anjoy ny fampahalalam-baovao atra amin'ny farany vaovao isan'ny songadina indray ary mahakasika indrindra ny tontolon'ny fifidianana ary moa dia fantatra fa hotazomina ihany ireo laharana tapaka nandritra ny fisarihana teo aloha na dia misy aza ny laharana banga navelan'ireo kandida ao anatin'ny tontolon'izay fifidianana izay. Fantatra kosa fa ny 17 ny volana septambra izao ny fotoana farany fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo kandida izay hilatsaka ho fidina ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ao anatin'ny vaovao samihafa indray kosa ary moa dia noafahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana ireo voapanga tao anatin'ny iray lay rara loza mpifamoivoizana namoizana aina zazalahy teny amin'ny lalana bypass ny volana martsa lasa teo. Avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny vaovao ara-politika anokafantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Tao aorian'ny fanapahana ny datim-pifidianana dia dingana iray lehibe hafa no vita io arivo tetsy amin'ny fobeny Senita Larby mahakasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana izay. Lovany mena eo amin'ny sary mamy Sira Samuely. Ny fampitona teny amin'ny foibeny Senita Larby ireo kandida telo amin'ny telopolo na ny solotenany ka niresaka ny mahakasika ilay laharana ao amin'ny bilita tokana. Tapaka tamin'izany fa tazomina ilay laharana hatapaka nandritra ny fisarihana teo aloha na dia misy aza ny laharana banga navelan'ireo kandida sy nanaraka fepetra nefa tsy nanotra olona nasolo azy ireo. Afaka maka ny laharan'ireo banga kosa ireo kandida nahazo ny laharana metra ny telo amin'ny telopolo ka maniry izany. Nafana ny ady-hevitra teny Larby noho ny influensenita avokoa ny tsirairay sy ny hevitra izy ireo. Rehefa tapaka fa tazomina ireo laharan'ny kandida tsirairay ireo dia tsy adinon'ny ramatoa Beatrice Tala nosotra ireo kandida amin'ny fandavantenan'izy ireo mahany olana. Nambarany ihany koa fa dia hiazakazaka ny senita anatratra ny daty napetraka hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny 5 oktobra ny fihodinana voalohany raha ny 20 desambra kosa ny fihodinana faharoa.